Viva Radio manolotra ho anao nandritra ity andro ity. Toy iny tantara miteny nosoratany radiolikatolona. Andririsanao ny feon'ny Ralala, Louise Ravelsoa, Aina Ranaivojaona, Lila ary Fety Raobelina. Mpandray feo sy mpikirakira ara teknika, Aksara Milarovony, Mpanatontosa, Maningotra. Toy iny. Verina zany le biby olona taloha teto ambaravarana iny. 5 taona lasa misy an'izany izy ianao. Dokotera Famy miverina eto ambaravarana iny. Satroko mihitsy raha manahita ny endrika biby olona izany ianao izay. Tsy te ahita an'izany velively a. Zara koa za tsy nahita. Efa migadra any amin'ny fonjany mamory olon-doza efa 5 volana izay dokotera Famy. Any izy miandro fitsarana azy. Matoka fa ilamina toy ny teo aloha indray eto ambaravarana iny kely. Aroa e. Fa ahoana tsy nahafaty azy niaraka tamin'ireo dokotera mivady ray aman-dreny? Na notaniana tokoa izy nandritra ny famotorana azy. Ny filazany dia hoe tsy tao izy izay natory tamin'ny Mali fa tany indry monsieur Mamantely mianaka, izay hatrany eny amin'ny 3-4 kilometatra miala ny Vilabadozy. Misaotranao Arkel, nahafahako namoaka zava-misy tsy fandray ny fisamboran'ilay biby olona teto ambaravarana iny. Efa navoakako lahatsoratra rehefa fantatry ny olona fa ny komisera Ezekela nasambotra ilay biby olona nampiroro ny vahoaka ty amin'ity faritra ty. Eny e, ianao tokoa moa tsy eto Madagasikara fa tany ivelany lehibe. Ary dia tena mahaliana anao no mahafantatra ny fomban-drazana malagasy. Ade, manamana ny fanadihadiana nataonao mikasika amin'ny fomban-drazana ity tokoa, mandroso? Misy vaovao tokoa e, satria zava-misy dia izao. Nodimandry efa herintaona izay le tangalamena teo aloha. Izy moa tsy niteraka lafa fa vitokanako. Dia zanaky ny Rahalanina tsangany foko no hoe tangalamena vaovao zany. Dia indray no mitana sy mampanao fomban-drazana dia miara-miasa amin'ny mpanalàlana any. Dia inona no ndraiky tsy ilay zanaka vavitokana teo aloha? Raha ny fanadihadiana nataoko dia toa hoe misy fifamaliana mafy anga tamin'izy mianaka fa velony indray ny. Tsy mipetraka any izany izy io. Dia mba nanatrika amin'ny fandevenana indray ihany ve izy? Toa tsy dia fanao malagasy loatra mantsy miady amapaty. Raha niresaka mandeha aloha dia hoe nanambady izy e. Efa 5 taona lasa tanoany. Dia tsisy malala na efa maty na mbola velona. Mampalahelo izany. Tsy nisy nitady izany io zanany vavy io no maty indray. Tsy fantatra. Fa tsy mety milaza mazava ny olona fa ohatra miodikodina be izany. Fa inona hoy nampafamaly azy mianaka e? Fa nga dia tena zavatra tsy azon'ilay ferina dia tsy mifandefy maty. Nanam-pahaizana nga hono zanany vavy io. Navita fianarana dokotera dia nisy fomban-drazana tsy nekeny atao intsony. Aivino? Fomban-drazana inona ny tsy nekeny? Eny, sarotra tokoa aloha ny toerana nisy indray satria ny tangalamena no mitazona sy mampanohy fomban-drazana. Tena hain-dehibe ny fiarahamonina foko aloha no lavin'ny tanterahany. Dia izay no toa hoe nampafamaly azy mianaka. Vino izany izay eny? Niteraka kabana hono io dokotera zanany vavy io e.
fadiny foko nefa no mitaiza zazakambana dia tsy nanaiky izy. Androany dada dia tsisy ampiray foko tsoy izany le zamany varotra. Misy tantarany matsy nahatonga ny fady eo amin'ilay foko e. Mahaliana zany fanandadiana matono izany ry zay eno. Araky ny lova-tsofina dia talora mbola fanafika samy foko a dia resy ny fokony zareo. Doro ampanafika ny tanàna ary vaky nandositra ny mponina. Teny ampandosirana olona tsy ary ny mpanjaka vavy fa tsy nisy nitondra ny zanany anankiray izay kambana. Dia niverina haka ny zanany izy dia tany ny nahafaty azy. Nalahelo mafy izany ny fatiny izay tangalanena dia farany nametraka ho fadiny mitaiza zazakambana. Dia mandraky ty ny androany voatahiry ho fadin-drazany zareo hatramin'izao no mitaiza zazakambana. Mafy be izany dia nandeha findramonina izany le zanany vavy. Nanaiky andeha izy tena nefa ny tena nyseo ny olana hoe ianao. Fa namoana ka rehefa nivoaka ny trano be izy sy ny vadiny aka an'ireo zanany kambana izay napetraka tany trano hafa teo tanàna dia tsy tandao tsonana ny ray. Efa nisy nangalatra ho vonoana angamba. marina hoe loza kosa izany dia amoana. Ka zay no tsy mifankazahoana izy mianaka tsoniko. Asa nandeha tamin'ny alahelo izy mivady sy le zaza tavela. Dia tsy fantatra tsony izay nefaran'izy ireo. Nisy olona ray foky ihany aloha tamin'ny zareo e. Ny raha indray no nanara-maso azy teny mianaka. Io olona inona mba fantatra azy mivady ireo fa nomeny ny ray ny anjara tany ho any izy mba ho azy. Eto ambaravarana iny ny tany io. Ray kosa mba nalahelo azy ihany izany le ray. Olona vitsy izay fianakaviana akaiky azy izany mampahafantarina izany fanapahan-keviny izany. Anisan'izay le hoe zana-dralany izay tangalamena amin'izao fotoana izao. Raha ny resaka anaty lamba tsy fantatry ny olona maro dia efa maniraka olona mangingina mitady izay tena misy tany nomeny ny dadatoany io zanany io le tangalamena vao nasandatra. Angamba mitrana fihavanana ny tianabaviny kosa izy izany ko. Asa izay ngamba aloha no azo andraisana azy atreto e. Hatreto moa izay enona fa ka mety misy antonony fa koa. Kella sy mbola te hitopiteny fantatra. Mihevitra fa mety misy ampiny hafa nefa ngoka aloha tsy mbola lazaiko aloha fa mety ho diso ka. Zay izany ko fa moany malalaka ianao androany alina indro misakafotsika dia avy eo mankany anao matory sa inoko. Namoa tsy mahafakary Kella malalako no ianoratry ilay tantarany an-trano aho fa alaivo rariva e. Rariva izany fa nga dia tsy fanoroka akory. Rariva miaona e. Kella tena mba tiako ho fantatra ny tena hevitra amin'ny fiarahantsika. Marina fa samy lehibe tsika tsy misy nihirantsika niaraka fa sitrapo nefa mba te hitsiry mafy kokoa Kella. Filo volana tokoa zay izay mipetraka teto ambalavarana eny. Ny volana mahery kely tena kely amin'ny tratrany lehibe biony le famanina. Saingy talohan'izay nefa mivezivezina andro andro na telo andro dia lasa fa tsy mbola nifantrany teto e. Eny ireo volana talohan'izay aho efa nivezivezy tamin'ireo tanàna manodidina n'ambaravarana eny. Efa nanao fanadihadiana mikasika ny fombalazana ty koa. Fina daholo izany fantanina ry Kella. Fanontaniako aloha valiana ka nalo fanontaniana ingely eto indrisy raha vao misy vahiny dia fantatra na dia mandalo fotsiny izy vao nahitanao eto amin'ireny vezivezy ireny fotsiny rehefa rikititanao. Aza koa misy an'izany ry Kella. Aza dia mamampiresaka ka. Marina izany mitianoka fomba nitady resaka taminao mihitsy fa ianao moa mangalo dia miserana koa. Aiza tokoa ianao mipetraka tamin'ireny fotoana ireny. Mivezivezy teto ambaravarana eny fotsiny aho ka fa manao ny asa fikarohana ny fomban-drazana tany amin'ny tanàna manodidina dia tamin'ireny tanàna ireny aho no mipetraka e. Azaho tokoa tena aloha le resaka fa valio fanontaniako ka. Inona hoa ny hevitrao izao fiarahantsika izao? Inona ny tisy fantarina e. Tsy efa izao sika miaraka izao ve no hevitsika e. Tsy mahavany fanontaniako izany Kella.
nytiako lazaina dia hoe manana ny maviny ve zao fiarahan'izao sady sitrapo raha no fifampilatsika fotsiny ihany. Tena fomba vazaha tokoa no tezan'ny orsy elo filana ranofo mivatana izy amin'ny filazanao zavatra izany tsy manjatra any mandrean'izao fa ny fitezana malagasy rehefa milaza zavatra somary mbola milolaka kosa lana mienatra na tsy atoeniny hafa na dia zavatra ra ihany izy ny tika mihary ka ho anarany filazan'ny malagasy azy mba ianarako ka raha malagasy zao no miteny indrindra fa vehivavy no milaza zavatra tolona zay loha teo dia ohatra hoe sika vino dia ifampisika fotsiny foana dia ampiaraka fotsiny fa tsy mahahevitra sy fanambadiana ohatroatra izany fa ny anao dia mazava be tsika ave dia faly anao firaisana raha mifoana fotsiny tsy izany kosa aloha nylazako azy torokely fa aza mamorona eny mitovitovy amin'izay inary ny tesenao tongavany izao any efa tsy elatsony ara ny fandrosin'ny asan'ny fikarana ataoko dia iverina ny sisiny mandadanay dia tiako na mba mamboraka fitiavana amiko ianao dia sady milaza amiko hoe akavady amboarako ny foko sady rehefa andeha raha toka tsy manana ny fikasana ny vaditsika amin'izay fotoana izay tsy miraikim-po aminao rehefa mandeha dia hoadiniko ohatrany tsy misy zao fiarahantsika izao rehefa tonga any aminay sy ianao dia iverinao ve fa tena arany fotsiny eny no manitona sy alako aminao ianao moa no niteniny aloha fa za nge fa mieritreritra ny fomba lazako aminao saingy tsy hitako izay fomba notaniana hevitra ao ary tsy manam-pikasana ny iverina ty Madagasikara intsony angano ianao rehefa mandeha ko miankina valy teninao ihany zaniko tiako aloha sy ianao manam-piandrinanao mivadika ihany koa kelina malalako marina ve tena marina ny izany tena zay koa re sy malalako sady tiako indrindra no ve manaiky ny angakahako vadiko ianao ary tsy andomola mandrakizay rehefa andeha Suisse ka ivelana amiko ary natateraka ny fanambadiantsika aza manany ihany rery kelina tsy manany ihany ahy kenao sady tsy mitsika miteny an'iziko ohatrany tsy matitra ty zavatra lazainao alfandina ireny mampitsika ary sy malalako sady tiako indrindra fa tsy manany ihany izany ihany sady ianao ve raha mitotra be ary ny darehako mijaly mampatahotra anao indray mijery aho dia andahy ianao tsy aleinao ve any tsika dia tianao toinina ary ahy tiako toyvoasary mandarinina grefy raha zany tsy tianao asianao asy ny efitrefitra fitiavanao tiako takany vola zany ary dia katsahako andro manalina tsy hisaraka amiko raha zany ko tsy tianao zao ary tiako takany tenako ka raha tsy miaiko mitapitra tsy ho fona ny fitiavako anao andray kelina marina ve za tena tiako be firazanao azy faly be mihitsy akelina eso ako ataoko mambe ny olotra ao sakisepitra tiako ianao rysaina za koa tianao ry kelina malalako sady tsy fojo iverina ty Madagasikara rehefa avy manangy amin'ny papahany sisa tsy aloha olgoako ka ataoko amin'ny olotra roa fa maro sy fantatro ve zany no tena raisireny miteraka anao tsy fantatro na papa sy mama aza tsy malala lazainy tamiko fotsiny dia hoe kamboty raisireny tezainy masera fa tsy miteraka izy mivady samy vazavo zany izy mivady tezanareo papa mivazava manao gasy tsaroko tamin'iza mbola kely fa nisy tanàna malalaka be zay mipetrahanay nisy ankizy lahy zay tarany nanao tamiko dia manao dokotera sy satria midady ny dokotera miherera mahatsiaro an'izany izy manao dokotera dia za moa dia atao hoe miteraka
taona na lasaka mihitsy aza angamba tsy de tadidiko tsara re. de izany ve tsy nananareo se de tsy menatra venao? ikelona koa zavatra kilalao fotsiny nge nataonay za zo de manino akiziny lalao zaiko sady efa ela be koa ne zany de eto koa ianao de azo olona io fividoana izao tsy fantatra re zay misy azy zay sy papa nge nitany sisy tamin'ny manao maty mahasary mpiara azany tsy lalao anareo tambo izany ka didinao ve ny misy amin'le trano mipetrahanareo tambola kely? zay papa fotsiny taty ambaravarameny fa tsy haiko tsony miova be ty toerany ty zay koa tsy de nivoaka ny lalao taty amin'ny tanàna fa somary mitokan'izay le toerana bebe azo ohatran'ny alahady zay eto to tsisy trano anaty alahady zany de tsy tsangonao zany hoe ohatran'inona le trano mety mora hita nge zany raha tadiaviny nefa mety efarava ihany koa tsy fantatra fitady diavako azy aloha ohatrany trano lehibe vita amin'ny hazo fisaka le izy miatony tsy mitena ny tafo misy tongony any ambany trano any matsy zay manao fangala-pery tamin'izany ary manina moa raha entiny mijeren'izany trano misy dokotera bibiny izany ary kelona taranty fatry ty koa nge zany etoany moa ay se eno a ny trano aty eka tsy misy mitehana amin'ny tany zany fa misy tongony doly de vita amin'ny hazo fisaka ny rindrina afa-tsy ro namboarina taty arina nga ohatray miteny anarany oto iza ny anaran'le zavaka dokotera tombo ny anarany fa manino misy atao hoe tombo anga fantatrao tao ambaravarameny mety izy zany raha ohatra misy an'izany ka sady mety tadidiko ngamba izy raha ohatra hitako aizany koa natadidiavan'ny tareny akizy tamin'ny roapolo taona lasa nge zany minarana hoe tombo zany reko etsaka ny manalaza aty avadika aloha nresaka azoko tsy dina ve aloha le tranony dokotera bibiolona am'za le manotritra tantara mantsy de mba tiako fantatra ny tontolo ny ainany mba ahafahako hoe maminany tena toe-tsainy raha mba mety aloha ty kelina sarotra zao malala tranon'olona midina araka ny didiny tribonal nge zany satria fa nadiadina mbola mety mitoy ny tompony koa tsy eto tsy afaka andika an'izany akisy eno eny ariko zay zany za aloha anatin'ny fandaram-potoanako melony andehanako any andafy de mbola andeha kely any amin'le tangalameny misy vaovao mbola tsy ampy matsy ny fanadadiako momba ny fomban-drazantry zareo any de rovina anao mandeha so mety raha pitsomarana be ngamba na aharinan'izay misy lehilahy ray izay mantsy ahiko mahafantatra zavatra betsaka indrindra mikasika ny vila-badory sy olona mipetraka tao de mba tiako anytanina de mbola zany ny oany tsy mitorena aminao zany mbola mbotra mietako ako
Miverina ihany koa herandro tiariana dia tsy mahafantatra hoe efa tonga ianao raha tsy makaty an-tranonao. nahoana moa tsy tokony mitezitra morkela zavatra mba tsotra kely nge nangatahako taminao nefa dia nilavinao e. Tsy tsotra ny zavatra nangatanao seny fa sarotra. Fantatro tsara fa miakina amin'ny maviko rehetra, mavy ny asako sy ny fiarahantsika nge zany. amin'ny trano le dokotera bibiolona sy ijereko tontolo ny ainany mba ahafantarako ny antony sy ny natonga azo bibiolona fotsiny eny nangatahako e. Nefa tsy mety ianao ary tsy hoe anderirany an-tranony fa mbola miaraka aminao de tsy haiko. Tsy azoko natao ary tsy azoko atao zany sy nina. Efa didy ara-pitsarana ny nanodina ny tranony ary zany nampandraika eto amin'ny fanjakana nanatanteraka an'izany sy antoka amin'ny fahatomombanany mba tsy hisy hipikany eo an-tanànany. Ino izany tsy fatokisanao ary kelako. Za ange tsy hoe aka zavatra fa hijery fotsiny ao anaty trano nangatahako taminao e. Efa tsy natao iny atsy fa alohan-janonany momba an'iny. Manao ny dianao namina ka sady nahazo fanampanazavana hafa mikasika le foko tsy miteza zazakambana manadiady mikasika an'le dokotera vavy zanaka mpanjaka niteraka kambana koa e. Sarotra ihany aloha e satria olona maro samihafa no milaza zavatra samihafa ka mbola tena mampifandray an'izay famarinany teny rehetra reko a. Reko aloha dia matetika raha misy ampanjaka ray memboa dia iliko le vao misandratra amin'ny fianakaviana le teo aloha mba tsy hanana fikasana mety hotoina amin'ny fahefana zany e. Indrindra raha mananjanaka lambola kely taona le teo aloha. Ny lako aloha lainga fa ny marina sy diso amin'izany dia tsy miatoka fa dia olony resaka tolo zany e. Engane ka tsy marina zany fa tena mampalahelo raha toa ka samy mifandripa an'izany. Fa raha mikasika an'le zanak'ilay dokotera vavy sy kambana nge tsy afaka andova fanjakana mihitsy onina mbola velana azy satria ny fady an-dry zareo no miditra ny trano be. Tsy mahasaka anazy zany raha toa ka tia andray fanjakana amin'ny alàna ny fanokana bahefana izy ary ny fantatra dia tsy nanary tanteraka ny zanany vavy sy le zavikely io ange le mpanjaka rainy fa nitoloran'ny tany lehibe to anaty mifaritra ny fanjakana ihany ary izy io ary eto amin'ny faritra mbaravara misy zany ianao. Ay tokoa aleoloha any zany resaka zany kelaka. Aleoloha ve fa mba tady ny toerana misy andreo masera mpandray zazakambany mety mahalala ny tantarako antsy ireo. Eny mety mahalala ry zareo fa mba nanontany ve ianao sa tsy e mety manana vaovao fanampiny amin'ny fanadadiana ataonao iry masery tsy eny efa maty aloha le mamera lehibe an-drareo tamin'izany fotoana efa vaovao daholo masero amin'le toerana daholo ary seno zany koa ohatra ny olona milaza tsy dia ilazy zany. Tsy mahalala an'izay nefa rano le zazavavy kely kambana zavikely le ampanjaka tamin'izany fotoana izany rery zareo ry kella te laza tsy te laza hoana koa ary a hita vizanitra sady to voatazony tsy amparatelo ondry zareo ko na malala aza tsy afaka loraka an'izany de zay nolazainy fotsiny de hoe nitezena vazaha hono izazy io e de zay oka aloha zany resaka izany hoanika boda be ny lohako sady za koa tena mbola vizany. Androandry voka kely tsika miaraka amin'ny sakafo raha tianao ve? Mbola vizana loatra ho aza zany andro aloha dia atory mihitsy andanana modika ihany ary fa leo manaraka andeha fa makaina tsara ny lalako voka kely ary lasa zay fa raha-pitsy miaona marina tsy te hisikotra resaka amiko ny fahitako ny fanontaniany kely ny zavatra mampiaya azy ary ve zany le antsoina hoe déformation professionnelle.
mankaty ampiasana ianao vonodimy maraina izy zao e indry ianao ko aza vonodimy maraina de fatoka angatsy mba tianao ho mankaty ampiasana mahafaliaka petra fotsiny zany rehefa zatra mivomarina de tsy te hijanona anatrano fa aleoko mankaty ampiasana misy sezanavako ila io de eo any mankany mitsotsotra iny ohatra ny olona tsy ampitoa masana iny fijeriko anao rokely marary anga inao tsy manino zany aka mahafatifaty an'le zany malalako zany mizaty fitafiana fitondra manao fanatanjahantena manaram-pakany misongadiny ery dika mifampizana tsara zany natao manao fanatanjahantena maraina tsara ve tiako be manendrika ihany ve le tenue de sport tianao tena tiako miazakazaka maraina hatra ny ivelan'ny tanàna tany de nakaty mbola betsaka tokoa tsy fantatro mitsasika nosy alefeno ty manao azakazaka maraina ianao tsina tsy mba manontany zay zavatra tiako aiza ny alalànao zany ianao niasanao foana ny tantarainao tsy mba manam-pitiavana hoe mba hafantatra akory andray kosy tsy misy an'izany ty mitsoloako fa tena tiako raha tsy tenena tsy mba malala maneo fitiavana mihitsy izy kely zao ianao ngaloha tsy mba mandre vaovao e vaovaoliny zao fahitako anao mampiterapika amiko zao vaovao tiako indrindra ve izay anao mahafatifaty an'le zany ndray fa tsy mandeha zavatra velo ianao aly na zao maraina fa misy iny alina de misy iny zao maraina ny olona mifanena amiko teny an-dalana zao tsy miresaka afa-tsy hoe miverina indray moa le bibiolona fa ngalo hoe efa nivoaka tany ampigadrana tany mamory olon-drosy le dokotera fany fa hoana tsy mbola nandre azo hoe nivoaka amin'ny fony zany ana miverina hoana le bibiolona ka ny olona nge milaza fa nandeha an'le feo mampiorory indray moa ny any le satria de volana be ny andro ny alika am'izany nivovo nitomany valala daholy tsy nandre ninina alina natona be mihitsy de ina koa lazay olona dray rery izy kely tsy malala ninina tokoa ve ianao tsy malala ke nao le zany le atao hoe tompotrano iny misy fatin-dehilahy fedian-drangotra indray hony any amin'ny tanàna hafany ahoana fatin-dehilahy hony tanàna izy zany aza mba manao vazivazy ratsy ry zay fa mampiorokoditra za ve de vazivazy aminao am'izany zany miresaky ny olona min-dalana ary ianao koa nge tokony alalan'izany voalohany ianao ndray ve nao mpafantarina aiza misy an'izany olona maty lazainy olona izany mandreraka be anao ka za neka tsy nahita an'izany ny olona ho aminao no miresaka azy asa any amin'ny tanàna lavitra aminy zany tsy fantatro ka zay koa aloha fa mba hody am'izay aloha andro fa tsy mika be aloha mana zany resak'olona izany zay no ahoana mba hiara misakafo sika lahariva alaiko any aminao anao rehefa mirava sy ataonao fa lasa aloha ka ohatray izy akena tena tsy mety kay raha larivako manejika mandrafitra n'le bokony soratako tena leonky mba orina kely anya aloha roako kely tazatezitra amiko mosa malalako zany aony tena indefitra foana featsiny fitiavako mba tiako vitaingana kely izy melony iverenako any an-dafy itsitsika amin'ny papa fa asa teo omena tsiniky no mamalala de tsy araka andao zany raha rivaka nefa herinandro be zao efa tsy niaraka ka za be ataoko asa marely ndre fa raha vao milamina io raharaha io de andry foana am'izay ny lara-pameana zany tokoa ve zay tiry rehetra misy tirikela kely koa zay inary ny antony tsy amelany kela makatony filazaraoniny
manao fotoana amin'ny lato ve izy dia izarika mistery. Inona indray ary izany lehilahy maty feno ty an-tranoko tsy misy ahafantarana azy izany tsony ny endriny. Rehefa tsy eto amin'ny fiara-piadidiako fotsiny aloha tsy rahako nefa hafahafa ihany a. So dia tsaho ahely ampitahotra ny olona fotsiny ary izany fa avy ny antso ataripiny tany mamory olon-dosany ny Jomaraina fa sy nivoaka ny fontsy dokotera Fano. Ka iza say inona ny nahavita an'izany? Tsy mahita akory izy za efa tonga alohany tato. Hitako avy hatrany izay rehetra mitranga avy eto ambany lavarangana eto. Ho hitako eto raha misy miditra ato anaty tanàna ato ny olona. Raha tolombelona dia inona ny tombotsoany? Ary raha tena biby nahoana ny tsy aniny izay vonoiny? Any voalohany izao mangina be ny toerana dia volana koa manazava ka raha misy mihodihody dia tsy maintsy tazako avietona koa reko viviny. Inona ny zava-miafina tery izinao ry vilabadozy? Aleo mikisaka tsy amin'ny tsisy tambo mahazatra tsy any ny tapify. Zay eto amatazana tsara ny varavaran'ny tranon'ny dokotera Fano.
hoe manana bavokambana amiko aho hoe tsy manao anao raha mpitokotera fano izy ny nanapirofo fa tsy hainao ny biby olona. Tsy azoko ny zava-misy raha zakira aizy io kemby io. Tsy manana fiarovan-tena ery fano ianako tsy ny tamin'ny zavatra nitranga taminao. Afaka namilany adisoko ianao. Efa lasa zany ry zakira terano zay ny voako mifonjany mamory olon-dosa sy miverenako eto ambaravarana indray. Aleo ny lasa momba ny lasa mafy reny nahazo areny endrikendrika fitanana ponja kanefa ena moana natateraka ny asanao tamin'ny eritreritra sy fomadio ny zavatra nisy rehetra ihany koa dia nanomba omeroka ka tsy mitana lailo aminao rehefa hita ny marina ankehitriny. Sotra indrindra dokotera, maivana ny eritreritra ary maka iarena kosa mikasika nanabavinao mikemba maha-olombelona mahanabaviko azy ny rano ambonanay ny mazazakambana anay menada dia tsy fantotro raha tsy namaky an'ireo tototaratasy nomenao ahy izay nanaovana izany sy amin'izany fikaroana tsy fantotro akory nefa izy tsy mifankafantatra akory izay ianao izany nalana azy noho izay satria mifankatiana raha mifilazanao. Eny fankatiza izy kemba ohatra sy ihany ny tiako izay ary efa naminavina ny vady raha marina kokoa dia izany laza tamin'ny fanondreko fa izy tsy fantatry ny tena heviny tamin'izany sy nampoziko izy no raha sitraka ao dia mba tantarao ampiko ny zavanitranga efa mitantarako aminao tsy naposiko ny fifamatrehako tamin'ilay zavatra mba atao hoe zavatra satria tsy fantatro velively. Tazako tsara ny voan'ny varavarana ka midirana tampoka miorakoraka avy hatrany reo feo biby mampiolon-koditra. Miazakazaka ny anaty varavarana ary mbola tazako nanitrindrina teo tokoa lay izy ngamba daitran'ireo feo mampiolo ihany koa mandrapiditra nefa dia efa nitsolika niditra tany anatiny izy maiziny be mitahotra amiko ka somary badena ny masoko ary mijajerika teo tokoa na mandra-pazatra amin'ny aizina ny masoko. Maizina amiko tanteraka iza le lazainao hoe izy ianao aloha ny tantara fa aza-tapahanao iena re ny fofona malany nanerana ny trano nanepitra sy nafanany ampy amin'ilay feom-biby min'izay nisy nanidrangotra mahafa ny lamosiko toy ny rasarasaina nisy nanapina tamin'ny zavatra mahery fofona be ny oroko sady nisy mively avy eo voako dia tsy natsiary tena tsony ianao mino fa karazana raha mpanafody rona atao ampitorana androzy zany mahery fofona toy ny malany izay mantsy izy ireny amony aky tsy torana avy hatrany fa zaroko mbola nitrosina tamin'ny tany ary hitako ro aloko aroa ny tarafiny hazavany volana feovony nandrindra teo tokonana niady nanainga ny tanany mbola ivela tamin'ny zavatra le raina natona manapaka ny fitantaranao kely aloha aloka roa ianao aloka roa aloka roa ahoana sa efa nandrovoko ny masonao ianao raha teo milaza fa tsy mahita tsara amin'ny alina tena aloka roa no hitako ny fanomanosy arina zay ihany nanapoaka ny poleta ary zaroko nisy zavatra minjera teo atratrako nanepitra aho tsy avy ny ena tsony dia zay tsy natsiaro tena tsony mba sainao ry zakela miatrika zavatra toy izany ka any dia nanahoana ny toy mahagaga ary fany fa rehefa mifatony ny olona dia toa hoe mandalo an'izany karazana tonelina maizina be izany ka ery aparatazana dia misy azavana manitona ny meny toa efa lamoka-paty raha izany no marina satria karazana soto izany koa ny henako ahoana izany ry zakela tantarao tsara hoe zao le izy toy manofy sembotra miletika miadana tany ambany rano ialina tsy afaka miaina fa tery mitratrako raha nangatsika mamanala be no mileteko
misy afo mandorony avokavoko te hifoka rivotra, mitsipatsipaka niezaka farany hiakatra montsy hazavana mba hifoka rivotra. Fotoana foisana aritra izany rehetra izany tsy fantatro satria tamin'izay nihiratra ny masoko, mbola toy ny tao anatin'ofy. Mijepisepy ny tarafiny taramasoandro mitsidika ary nitsabako fa misy zavatra manindry ny tratrako. Le bibiolona ve? Le bibiolona nanilika an'le nanindry ny tratrako, rakotra volo ny tenany manontolo. Maraina zany ny andro vao lasary teny ianao. Azo tika mora ihany aloha nofona fahitana ny tantaraina teo Ezekiela. Raha ny hevitra dia zao, ndrisaka mifanalaka nangolana toy ny rano mamanala, ary le hazavana dia ny taramasoandro marina nitsidika teo am-baravarakely tsy nanana. Izany hoe tsy ny lalana makany amin'ny fahafatesana no lalovanao sy hitanao fa ny tena zava-misy henany rehetra, saingy lasa nofonao tao anaty tsy fahatsiarovan-tena ihany. Mety ho izany kanefa mety efa ny lalany mankany no nalehako satria sepotra tamin'ny fahateren'ny tratrako tsy avy nena intsony. Hitako toy ny mijery sary mihetsika ny fiainako iray manontolo nanomboka hatramin'ny fahasazako rehetra. Inona ny marina ary inona ny diso tsy fantatro fa dia so mbola velona soamatsara so aloha. Isaorana ny Andriamanitra dia nanahoana ny toyany, miala tsiny fa nanapaka ny fitantaranao aho. Inona ny nanindry ny tratranao zany? Lehilahy teo mpaniliana azy le bibiolona ny mbola nanepotra ny fofona malany. Reko nanay tena ihany koa ireo dia andrangotra nahazo atao an-damosiko ohatran'ireny rasarasainy ireny. Sorotana ambony ambany ny fanaka sy ny taratasy maro tao anefitra. Mbola tsy tonga saina tsara nandritra n'izany rehetra izany. Le fofona ve fantatrao hoe noninona? Rehefa nandinika ary fany dia izao le izy. Le akanjo mifono volom-biby nanaovany aloha dia misy fofona fripery mahery be naftalinina. Fa ny fanampany dia le ranom-panafodina ny antsenana ny oriko anaty ranana. Angamba tamin'ny fotoana idivan'izy ireo no tosaka ny ranom-panafody ka mifangaro volaka makalory. Fofona ny izany fany. Asa aloha fa dia mahalany makaorona be. Fa misy tsy mazava amiko ny zavatra tantarainao. Le hoe ahoana? Toa amin'ny famafao be inona zany le biby ary fotoana inona ny dirany ikembana baviko amin'izany rehetra zany melohany ty fitrapoletana nataonao. Satria raha azo ka tsy manafy ny zavatra amiko ianao dia ndray mandeha ihany ianao nanapoaka amin'ny poleta tena tananao. Eny ny fanazavako angamba ny tsy ampy ka mahatonga anao tena izany, kanefa rehefa tapitra nisantsika dia hazava aminao ny rehetra. Tsy ampy mihitsy ny fanazavanao ny amin'ny kimbana baviko e. Samy sehandoatra ianao ry fanona na ny tsy maneto ny sehan'ny fofom-badiko anao ka lazao amiko ny marina fa tsy manaiky mora an'izany mihitsy mamela ary ahy tantary. Tapahanao foana kosa iazaky ny aza fa mihaino anao raha oka tsisy afeninao mihitsy satria te halala ianao ry fany dia amerina tantara ary satria nirindrina aza hoe fitenenana dia manatsofina ka dia raisiko vavolombelona izay lazaiko ny rindrina sy izay any ambadiky ny rindrina. Koa ve ry Ezekiela? Ikemba nanao bibiolona mpitahotra n'izay. Oka kely ajanonao ny fanaovana tsinitsinona ny anabaviko komisera. Raha mbola manam-panahy ihany ianao dia efa taro fa ny malagasy tsy miady mapato ka hiteny ratsy azy ninonina fahadsoana vita amin'ny tanim-piarabelona. Sanatria anana ratsy azy ry fany fa ny zava-misy no lazaiko. Ary aza tapatapahanao moa ny fanazavako e. Ikemba many le bibiolona. Akanjo mirakotra volom-biby fitondra amin'ny lanonana manafy nendrika ireny no nanaovany. Reny fitondra amin'ny karnavalina sy Halloween ireny raha tsy azonao. Miendrika babakoto le izy. Ary fehivavako tena indray kosa no nanapoahako ny poleta teny an-tanako. Tsy fantatro tamin'ny fotoana io izay mety efa nibala fifafanina. Kanjo ny anabaviko kamba mamiko. Asa maka loatra aloha ianao hoe ary io rangotra biby inona ny fanazavana entinao? Anjaranao kokosa
misaly mipetraka rery ary somary miataka amin'ny tanàna dia namboatra fitaovana fanairana raha to sanatria misy magnano ny tranoko. Fimbiby masika samihafa nalaiko tamin'ny fandraisam-peo ary narafitry tokoa ampiorory izay miditra tsokosoko ny tanànako. Ka raha mandalina maketika fotsiny an'ireo fandrika maro napetrako dia maneno avy hatrany ireo feo ireo anaitra. Hevitra nentinao ampiororona amin'ny mponina ve mba hatahorananao sa tena fiarovan-tena sy fiarovana ny tanànanareo ia satria ianao tany ampikatranaka nahoana ny mbola naneno ihany ireo feo ireo. Tsy hoe mahona ny tsy maheo aho, zavatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo fandrika ireo e. Za raha teo tsy nanam-potoana naminona azy fa tanànareo amponja avy hatrany. Matoko koa fa mifangaro voraka be ireo feo fa miarana neno e, ka manjarina ampiororo anareo. Ino indray kosa ny fanazavana ity mikasika an'ireo rangotra ataon'ilay biby olona ary komisera Ezekela ary dia tsy hainoana ny ambara fa aloka roa hitako. Lehilahy mety avy any Mbala tamin'io alina kosa dia nivelesina sy nirangotina ny lamosika. Rehefa nahatsiaro tena dia nisy kabay teo amin'ny korodona teo anilako ary misy farango vy misary hodimy ny lohany. Io kabay io no kapohana sy nandrangotan'ilay lehilahy ahy. Io kabay misy farango io hatrany nampiasain'ilay olona biby aby izay ka namonony aneny rasosy izay tiany novonoina ary ilay farango dia nosorana pozina. Raha misy poziny ireo farango io nahoana ianao tsy matika? Satria nisy namonjy aho tsy fanamarina tena anao tokorofana. Nandainga tamiko izay eno raha nilaza fa tsy manala ninina mikasika amin'ny Vilabadozy. Namitaka satria fikaroana momba ny fomban-drazana ty amin'ity faritra ity no lazainy hafa nataony ary namadika ny fitokisako izy satria ny fitiavako azy no najamba. Lahara izany filazanao azy izany Ezekela. Aiza moa izany Kimba mba tiako fatarina. Maika loatra ianao ry dokotera fama. Milohan'izany a tiako raha mba mifankalala bebe kosa sy ianao. Iza moa dokotera Flo? Zanaka dokotera mpivady nisina amin'ny teto am-baravaramena aho. Teo amin'ny vilatsaro ny nenana 5 taona lasa izay. 10 taona no nisy manondra ray aman-dreniko ary fianakaviana no nitaiza sy nandefa tany an-dafy nianatra ho dokotera. Miverina eto am-baravaramena ankehitriny satria tiako ny anasoa mpiray tanin-drazana amiko. Tsy mamifantatra zavatra akory izay ve ianao? Mbola teo ampikaroana ny tsiambaratelo rehetra feno ny Vilabadozy no nisy mamono neny rasoa. Tsy tiako loatra ny fiantsoana hoe Vilabadozy tranona io satria vilatsaronenana ny tena anarany nataon'ny ray aman-dreniko azy. Tianao tokoa ve ny alalan'izany zava-mihafa an'izany dokotera? Ary zakanao ve niatrika ny tena marina ny amin'ny biby olona sy ny Vilabadozy? Inona ny tianao ambarako komisera Ezekela? Fangatahana nataon'ny Kemba no antony izao resantsika izao e. Tiany ny alalany anadahany kambanaminy. Alalany anadahany hoe ianao? Aitratra sa sanga mahery ny ataonao ary Ezekela? Tsy sanga mahery fa velona ary tsy maty akory Kemba. Izy manavitra nanindrona tamin'ny fanefitra ny pozina natao tamin'ilay farango ho. Ao anefitra ambadika eo izy miaino izao resantsika izao ary efitra avy aminy izao. Ino ty lazainao e? Tsy maty Kimba fa velona ary miaino ny resantsika rehetra teo e? Izay indrindra dokotera. Raha niaino tsara ianao fa tsy nanapatapaka amin'ny fitantarako dia namarika fa tsy niteny mihitsy aho fa maty Kemba. Niniko tsy nilazainanao ihany kory fany fa tamin'ny zahana ny fatin'ny Andrasoa dia nisy valopy amin'ny anaranao taletsikina. Tsy nambarako anao satria mbola tanaty fanadihadiana tamin'ireny saingy efa nivakiako ny tao anatiny. 14 taona ny Andrasoa tamin'izany. Izy n'ilay olona nitondra nandositra sy nanatitra ny Kemba tany amin'ny Masera. Nolazaiko anao tamin'izay fa hitako teo am-baravaranao io valopy io miparitaka niaraka tamin'ireo tontan-taratasy tao an-tranonao. Tsaroko fa napetrako teo ambony latabatra ilay izy saingy tsy mbola nivakiako loatra amin'izao e. Fa milohan'izany misy vehivavy ihany koa tia halalanao bebe kokoa. Izay ino nanarany? Andraso
andrasikelo aloha sy heno ikemba mivoraka ny lohaka iza ny seheny dia iza ny kemba. oka izy ny tantara aminao ny momba anareo rehetra. Dia iza zany le olona biby, le biby olona mively sy mandratra anao, le iza tsy akory fa ny zanadralahany tatabe anareo. Kiangano anarany, izy no ny rahana namonjy Matorasoa. Ny dadatoa anareo ihany koa no naniraka olona ny Elitsao. Fa misy biby olona indray rehefa fantatry ny havanareo fa miverina eto ambaravarana ianao dokotera. Io kangalo io ilay nikasa androba ny taratasy voarakitry ny ray aman-dreninao, nikasika mifanananareo ity toerana ity. Io kangalo io ilay ninjehako indray alina no velesiko ny boaro ny sandriny, saingy mikapohin'ny farango ny lohako katorana. Le alany sy niditra tao an-tranoko sy ny lako any ka ny maraina dia ianao ny hitako mitsitra teny ambody tamboho ary nitsaboky tao an-trano. Taminy alina indrindra nampifamalatsika satria ianao ny hevitra fizany ny ady taminao tao an-tranonao. Za kosa ny hevitra fa ianao no nivadika ao biby olona ka nidivako teny ambody tamboho. Ay, ty kangalo ty zany iny mino fa haka le taratasy saika menendrasoanao ihany koa ny tena miverenany. Izy niditra tsokosoko tao an-tranonao mielokely nidirany kemba, izay nanao fanamiana babako tamin'ny malina io, ary izy maty voatifitra tamin'ny piletako fa tsy kemba. Mivoraka ny saiko, bota ny lohako, tsy maty zany kemba, velany anabaviko. Aiza izy zao, iza ihany koa zany seheno zany, olona hafa noho ny fofombadinao ve zany ha? Inona ny voarakitra anatin'le taratasy saika ny nenendrasoa ah? Iza marina koa ny endrasoa? Inona ny antony diran'ny kemba tao amin'ny vila-batozy ka nanaraka an'le kangaly? Zany rehetra zany ilakivaliny avokoa rezekela. Mibetsaka izany fanontaniana izany dokotera Fano a. Araka ny fanadihadiany izany dia nampiayay azy io ny kangalo io ka narahana atrazy manehany. Azafady aloha tao aorian'ny fahatesan'ny Ramatorasoa nisy lehilahy maty tamin'ny rano tasovony ihany koa. Samy ayainao ahy daholo fa za avokoa no namono azy ireo. Izy io lehilahy maty io ary iza ihany koa no namono azy. Ay, tombona anarany lehilahy iny anatahany Endrasoa izay saika ampitandrina azy fa na amin'ny abaiko ny tangalamena amono azy sy amory dokotera Fano. Disorina zany ny fatongava ny fifamatin'ny kangalo ny Endrasoako. Ary dia nivona ihany koa izy satria mahafantatra ny tsembaratelo ny vila-batozy sy ireo fianakaviana fanjimbo mipetraka tao. Io kangalo izany le nivelesiko ny boaro andray alina, voaporofo tamin'izany an-drazana fa isy mangana dia mively ny boaro tokoa ny sandriny. Ary ahoana ny tsy nahafaty anao tamin'le povina tamin'le farango ho? Tsy mbola nivalianao a? Endry Fano, ikemba kosa ny namonjaka tsy nianaka irany tenako ny pozina tamin'le farango ho. Ankoatra ny mampanoratra azy dia navita fianarana ho dokotera mpamonjy tatra izy, na latsoina hoe médecin urgentiste ireny, ary biologiste anesa tamin'ny laboratoire tany Suisse ihany koa. Oka mpandrosoana amin'izay izy ary dia izy tantara aminao indray nitoy eny aloha. Kembo midira amin'izay ianao fa vita ny anjarako. Makaseza ry Kemba, ary to samy variana mifandinika fotsiny nareo fa tsy mifampiaraby. Izy ry seny Kemba, izy kosa ry Kemba no dokotera Fano. Faly mahafantatra tompoko. Za koa toaka izany, faly mahafantatra anao ry Kemba. Dia tsy teny tsoina fa anjaranareo zao ry Kemba no teny izay tokony mifantatra dokotera Fano. Zany hoe ahoana ry ny amboako azy? Zao ry dokotera, asa raha tsaranao fa efa olona mifankalalitsika. Tsy azoko,
Zao vao mahitanao? Karfa tataraiko anao dia hitaberina aminao ny fahazazanao e. Vao miama izy namiko. Tadidinao ve tamin'ny anao mbola kely? Misy zanabaza zazavavy kitrakila zay niara-naloha taminao. Mpinamana ny ray aman-dreninao sy ireo mpivady ray aman-drenin'le ankizivavy kitrakila. 5 taona lasa ny zavatra tantarinao zany a. Dia tadidinao ve nikilalao fanaonareo tamin'izany ry dokotera Fano? Lalao toy ny ankizy milalao rehetra zasy io zanabazana io. Monsieur Mohamony vazaha fa ny vadiny gasy. Ka misy kilalao tena nakafizinareo akoatra ny fangalam-pery sy ny mihanin-kazo fihinam-boa? Inona koa zany famaninina ary toana hoenina daholo zany fanontaniana zany. Azo no valiana ve dokotera Fano? Inona le kilalao hafa? Fanontaniana mahasa daikatra zany anontaniana zany ry kemba. Misy antony manokana aloha ve? Tena tiako fantarina ry dokotera Fano ny kilalao tena tianao tamin'ny anao mbola 10 taona. Misy antony amiko lehibe tokoa ny lazanao azy. Kilalao menatra le izy ry kemba. Saingy mahatonga anao hanana fanorinana dokotera? Eny kilalao fanona sy eny tamin'ny mbola kely zany. Sy eny no anaran'io zazavavy io? Miangavy ry ahy mba lazao eto mason'ny komisera Ezekela. Marina fa ketrakely izy. Ary rehefa manao faninjika izay dia izy foana miboka. Ary rehefa magnaniany azy dia ataoko hoe kapila-kapa izy. Fa nisy kilalao hafa koa nataonareo ka? Manao dokotera re. Manao fizahana marary dia zany dokotera fa sy eno atao hoe bivoka foana. Mamenatra reny mitantaran'izany ankehitriny. Mba misy anarana mitovy kosa eto tany ry dokotera Ratombola Fano. Sy ino koa fa ny anaran'ilay zazavavy niara-naloha taminao? Tombo kosa ny fiantsony ianao sa olona ray ihany misy olo tiany komisera sy le zazavavy niara-naloha taminao? Fantatra ihany zany orena kely fa fanontaniana farany. Mba hitanao ve io sy nolazainao io rehefa samy lehibe nareo? Tsy fantatra tsony izay misy azy zana lefa ny fianakaviana nianatra tany ivelany. Misy kosa reko fa rehefa maty ny renin'izay gasy dia mbola nijanonjanona atao amin'ny villa Badhouse na Batozy izy mianaka. Asa 2 taona teo dia nitany an-dafy ry zareo. Zany tokoa dokotera Fano. Nianatra mikasika ny tantara sy ny tany ivelany. Dia nanao fikaroana mikasika ity faritra ity sy ny fomba ity izy. Eto Madagasikara izy ankehitriny. Tianao ve raha niony nareo? Eto Madagasikara izy ho ianao? Eny raha eto Madagasikara izy dia satroko ny ahita azy. Na dia ny fampitantarany taloha fotsiny ihany azy. Azo atao mampiona nareo ka? Saingy tsy lalao dokotera tsony kosa angabo nareo Manao izay mahamenatra ahy ianao ry Kimba ka. Mba kosa indray zao no manontany ianao ry Kimba. Izy moa ianao no anaty adiny lasako. Olona nipetraka tety ve ka mahalala zavatra mikasika amin'ny villa tsara onena na villa Batozy? Eno ry dokotera Fano. Taporako ny tenao ry Kimba. Aza dinganina ny tantara izay fanontaniany dokotera Fano hatrany aloha valiana e. Aleo ilamina dia isesy raha kizy hoe lera fotsy be mandeha ny fandisana. Ino koa? Tsy azoko le hoe raha fotsy be mandeha balina. Ifandrom-pahany janoko na jobilo miara-mandeha aminy mba mpanankareny raha fotsy be. Dia aleo ilamina dia isesy raha fotsy. Indray ny tsy hitako.
Reza tapatapahanao ary ny teniko fa manapa-teny koa nge manapa-kaina reza kiny. Mipetraka tety tokoa izay tamin'ny mbola kely ry dokotera Fana. 12 taona ny ala tety izay sy papa. Trano teny am-pitandrefan'ny Vilabadozy no misy anay taloha. Raha ny fitadiako dia trano ray ihany ny teny am-pitandrefana. Tokony 3 na 4 kilometatra misy ny vila Saronenana. Ary misy moano telo mianaka no mipetraka teny tamin'izany. Rehefa tsinonay izay seno no lalao dia teny amin'ny zareo. Marina izany. Fiza marina aloha ianao ry Kimba, manadiady ny tanoha ary dokotera. Mamantatra ny tantaran'ny Vilabadozy izay mipetraka rehetra tao. Fantatro ny fanadiadiana ataonao ankehitriny ve no namono ny ray aman-dreniko tamin'izany fotoana izany ry Kimba? Ehe, olona ny raha ny zanak'olo prala tamin'ny tatabenao ihany namono ny ray sy ny reninao ry dokotera. Ary zareo ihany koa mbola tonga hoe amono ny telo mianaka rehefa mipetraka tao amin'ny vila Saronenana izay. Tonga amono anareo ahoana? Ka mandra-pitifitra papa tamin'ny basiny ray tamin'ireo nanafika dia efa nirangorangotonyireo namany tamin'ny farangovy mamao. Izay no nafady azy. Sy eno nareo ve ry Kimba mipetraka tao amin'ny vila Saronenana? Rehefa sy eno anao fa tsy Kimba izany. Eno ry dokotera raha tombola Fana. Zaty Kimba sy eno manao. Zaty ry tombo a. Zaty nanada. Sy eno nanabaviko. Aofiniko nanabaviko. Nkamba namiko. Sy eno. Vitanareo tsara ery ny voninkazo. Voadio le lobolobo saritavitaka teo. Toy ny ofiratsy ny tanànao no lampitaontra ny olona ka ny verany fa misy biby olona. Tsy mampatahotra ny olona tsony ny trato izy mivady. Na ny lavitra aza dia tonga eto maka hitsabo ny biby fompony. Efa milamina kosa ny fipetrahana eto ry tombo a. Tsisy ampiororontsony ireo havana izay raha tsy fananikasa andriny antsika. Izany tokoa Fana. Efa mazava ara-panjakana ny fanananareo menadana ity toerana ity. Ilay ampanjakana niraka ny ampamoana ny olona soa efa misaka azy sazina ny mpigadrana. Misaotra rindianoatra tamin'izay nataonao rehetra. Famoa movinina ary mivady izany no anainga. Anainga misy manao any Soisy. Amin'ny herinandro rery tombo a. Ary verina tsy ely izay miaraka amin'ny papa. Toerana tsy foniny ity mitahery fahatsiarovana maro any. Tsy antsoina hoe Vilabadozy izany tsony fa efa tsara monenana. Tsy mba fantanina tiako varianao aloha sy ianao. Inona ny antony nanaovanao akanjo biby olona toy ny tabakoto? Ary oviana no nazahoanao azy io? Vao niala tany Suisse dia efa mitondra azy io tao anaty etako ry tombo. Fantatro mantsy fa tsy maintsy hetsika ny resaka biby olona raha vao ohatra ka hoe manao fanadiadiana eto amin'ny faritra Ambaravarameny a. Dia ianao izany no mikasa mpitahotra ny olona fa hoe miverina ilay biby olona fa inona? Ireo izay nampitahotra ny olona ireny nampiororoko fa rehefa mitady biby olona izy ireo dia hita tokoa. Olona biby ny fanena tamin'ny biby olona izany ka maty ny polisy ny olo tsy vanona. Sa ahoana ry komisera Ezekiel? Tena marina izany. Vivaranjona molitra ao amin'ny teo. Toy ny tantarany tino sy raha tao radorikadolona. Nandrenesanao ny feony Renala Izy Ravelso aina ranay fijaona Lila ary Fety Robelina mpandray feo sy mpikirakira ara teknika Aksara miaro vony mpanatotosa